Faly miarahaba anareo. Voalohany indrindra misaotra betsaka anareo sahady aloha izay rehetra efa manaraka amin'ny page na ny Facebook na ny YouTube. Manaraka izany ny teny hoe hamoaka vidéo. Ty vidéo voalohany ty fanazavana fotsiny hoe ohatrohatry ny ahoana ny zavatra iseho. Fotoana vitsivitsy après anivoahan'ity vidéo ty zany dia hamoaka vidéo voalohany. Ny fivoahan'ny vidéo dia marihana fa hoezahako anatina fotoana mitovy foana. Zany hoe tsy mifanelanelana be fa constant. Ny antony anaovako vidéo aloha zany dia voalohany indrindra dia fizarana. Anatin'ny vidéo ataoko dia hizara kokoa izay zavatra hitako hoe tsara, hitako mahafinaritra anahy, dia mety hoe misy zavatra ratsy ho zaraiko kokoa. Fa io natao an'izay liana ihany io. Raha ohatra ka mahaliana anao ilay izy dia mahafaly anahy zany satria tena manampy be anahy mihitsy misurmonter ny trakiko amin'izao no mahita hoe misy manaraka ilay izy, force ao anahy ilay zavatra ataonareo hoe manaraka sy milaika an'ilay izy. Raha misy zavatra hitanareo hoe tsy mety tsy maninona zara ao anahy hoe inona ny zavatra tokony hatsaraiko. Raisiko ampitiavana be zany. Ny toerana hizarako ny vidéo sur YouTube fa andefa sur Facebook koa. Fa ny principal dia ny YouTube satria misy formana zavatra tiako conservena anatin'ilay zavatra tiako atao. Matahotra be miresaka aminareo eto, tsy haiko fa maninona. Dia manarak'izay mino manantena surtout hoe misy zavatra be dia be azonareo raisina anatin'ny zavatra ho zaraiko. Voalohany zao iza mahafantatra mety handeha lavitra be tsika anatin'ny zavatra ataontsika, fa mila anareo anatin'izay zavatra izay ampio azo aina. Zay ampio azo aina. Dia za hiezaka mba ho afapo deja afapo amin'ny zavatra ataoko dia hoezahako koa ho afapo amin'ilay zavatra ataoko nareo. Zay dia à très vite.